Hiresaka ny mahakasika ny mpanakanto me iza indray isika taoriany ireny zavatra nahazo azy ireny dia niverina amin'ny heriny vaovao ny tovavy amin'izao ankehitriny izao fa tsy nanaiky ho lembenana na ihany koa nanaiky ho resy ny ireny olana izay nisedrainy izay nalaza be tato anatiny ity volana ity izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa eto isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha mpanakanto meiza sy ny retour en force an'izay no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto vaovao mampalahelo no dimandry ny ray niteraky ny mpanakanto Liana izany hoe fandalovana tokoa eto antany satria nindaosom-pahafatesana ity ray ny mpanakanto Liana ity ka noho izany dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana manontolo amin'izao loza izay nahazo ny havana mantsakay izay izao indrindra fa ho an'ny mpanakanto Liana izay nilaozany ray niteraka azy izay amin'izay hoe fahafatesana izay aingane ho tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony vaovao somary hafahafa atao hoe mampiome moa izy ity nefa mampalahelo ihany tany mandry tsara tany no niseho ity tranga ity satria fantatra fa nankalaza tsingeritaona nahaterahany tamin'ny andro 20 Martsa 2024 iny ity bandy kely ity izay avy ao tsara rivotra tany mandry tsara ka nangalatra koa ity mba hatao tsakitsaky mandritra an'izay fety ny tsingeritaonan'izay saingy tsy izay no zava-nisy fa tratihaky ny fokon'olona tao anatin'izay fangalarana akoho izay tovolahy mbola mpianatra izy ity ary tao sahavoay mandry tsara no nahatratrarana azy tamin'io maraina ny 20 Martsa io marina arak'izany fa tsy vita ilay fetina tsingeritaona tiana ho atao satria tsy tanteraka ilay kajikajy amin'ny fanaovana tsakitsaky akoho noho izay fahatratrarana azy teo ampangalarana akoho izay ka ny hafatra ry zalahy sy ry zavavy indrindra fa ho anareo zandro madinika izay mba te hanenjika an'ireo fiainana etseroa amin'izay hoe rehefa misy fety dia mila manenjitsindry etseroa izay foana dia mba mahaiza ihany mipetraka amin'ny toerana tokony ho isy anareo ireny raha toa ka tsy eo aminao ilay fahefana sy ny moyen eo am-pelatanana dia aza manenjika an'izay revitsy ho tratra izay sao dia mantsy faly ny hanenjitsindry eny amin'ny fiarahamonina fotsiny amin'ilay hoe mba nankalaza tsingeritaona dia mila manao fety be midorehitra nefa ho setrin'izay noho ny tsy fananam-bola izay dia lasa mananao foana ka izao tafangalatra zavatr'olona izao eo amin'ny resaky ny talenta sy ny zavakanto malagasy indrindra ho an'ireo izay manantalentantsika malagasy izay Tiffany Be izay nampitolagaga ireo vazaha any ivelany ny talentany tao amin'ny The Voice tao amin'ny TF1 teratany malagasy avy ao antsoireny vohitry ny faritra Sofia i Tiffany Be niakatsehatra namoaka ny talentany tao amin'ny The Voice izy ny sabotsy 20 Martsa 2024 teo talanjona ireo vazaha any ivelany nandre ny feony sy ny ezaka nataony teo ambony sehatra ka tehaka sy horakora-pifaliana no nameno ny hefitrano goavana nanaovana an'ity hetsika ity hafa ihany ny malagasy rehefa mandray anjara amin'ireny fifananana goavana any ivelany ireny ary mamiratra hatrany ka dia miarahaba sy mirarosoa ho azy isika rehetra amin'izao ezaka lehibe izay nataony izao ary aingane mba hibata fandresena izy amin'izao fananana izay ataon'izy ireo izao mba ho reharehany malagasy rehetra indrindra fa ho reharehany faritra ny Sofia izay faritra ny fiaviany any Antsy renivohitra any
Tany Morondava indray voahita fiakatra an-tanàna tao amin'izay Morondava izay. Tonga saika hitifitra ilay biby ny pôlisy saingy nosakanany mponina. Nisy voahita fiakatra tao an-tanàna ny Morondava tamin'ny andron'ny alarobia 20 martsa iny. Raha nisy ireo nitady hamono azy hatao sakafo dia nisy hafa kosa no nanohitra nanao hoe aza vonoina fa razan'olona. Tonga saika hitifitra ilay biby ihany ny pôlisy saingy nosakanany mponina. Tapaka fa haverina amin'ny rano ilay voay miaraka amin'ny fomban-drazana. Tsy fantatra izay fomba nahatonga azy ity teny an-tanàna na nisy nitondra na niakatra ho azy araky ny voalaza avy any an-toerana hatrany satria trangan-javatra tsy dia fahita firmo no fisiany ity voaya miakatra an-tanety ity. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny mpanakanto Meiza sy ny fiverenany mafimafy kokoa amin'izao fotoana izao. Lasa izao fa vita ny vakansy ho izy hatrany. Mbola velonay na soamantsara ary tsy ny lavolefony. Raha sitraka reo dia ndao mba hiaona, ndao tohizana ny lalana. Hifampilazaho ny akama rehetra hoy ny mpanakanto Meiza tao amin'ny pejiny tao. Fa hanao sokaizy eny Lasoreny moa ity mpanakanto ity amin'ny 5 aprily ho avy izao. Midika izany rehetra izany fa tsy anaiky lembenana ary tsy anaiky lavolefona mihitsy izy tamin'ireo olona rehetra izay nahazo azy tao anatin'ny fotoana vitsivitsy izay tena azo lazaina fa fahafahambaraka moa no nahazo azy tamin'ireny horonan-tsary mamoafady izay niparitaka tetseroa ireny ary isany efa nandraisana fepetra moa izany rehetra izany teo ihany ny fandraisana fepetra izay nataony mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao tetsankilan'izay ihany koa ny fandraisana fepetra izay nataon'izy tenany amin'ny fametrahana fitoriana etseroa mba ahafahana misambotra anireo nahavandoza tao anatin'izay horonan-tsary miparitaka etseroa izay satria nilaza mazava tsara izy tao anatin'ireny fa tsy sitrapony no nanao an'iny fa naolana izy tao anatin'ny hamamoana tanteraka ka tsy nisy zavatra tadidiny mihitsiny na iray aza nandritra ireny trangan-javatra niseho izay nahazo azy tao anatin'izay fanararaotana aranofo izay nahazo azy izay. Ka midika izany fa tsy nataony sakana ny handroso izany rehetra izany fa nataony hery iray lehibe hoentina miatrika ny fiainana ary natao mba hiakarana amin'ny misimisy kokoa na ino kidona na ino kitranga satria soalavo ahay amindra ary soakenda ahay tsako. Ny olombelona ny tena ka tsy maintsy solavaka ihany rehefa mandihy tany ary ny miloha lanitra moa tsy maintsy lena ka noho izany dia aoka izay tsy nanota tamintsika no hitorabato azy tao anatin'izay solavaka kely izay nahazo azy izay moa no masaka azo naharoso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.